Tranga ampiarahamonina izay tsy fahita fira izay nitranga tany Toamasina tany araky ny voalazany mpanao gazety iray avy any an-toeranany. Zazavavy lasa rafivaviny reniny tena henjana tokoa ity tranga ampiarahamonina ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny tranga ampiarahamonina izay tena nanaitra ny maro no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Satria zanaka vavy no lasa rafivaviny reniny niteraka azy tany Toamasina tany moa no nitranga ity tranga ampiarahamonina izay somary mahalasa saina sy mahagaga ity. Vehivavy eo amin'ny 12 taona no nanapaka tanteraka ny fifandraisany tamin'ny reniny. Niaraka izy sy lay ray keliny, izany hoe latsaky tia tanteraka ilay tovavy. Nodidiny mba hisaraka amin'ny ray keliny ilay reniny taorian'izay. Nanaovany chantage ilay reniny hoe na za hamono tena na ianao misaraka amin'io vadinao io izay efa olo tiako ankehitriny io araky ny nambaran'ity tovavy ity tamin'ny reniny hatrany. Noho ny fitiavan-janaka niala moramora ilay reniny. Niroasiny nandeha ary tsy nekeny nitondra ny zanany anankiroa izay zandriny ilay vehivavy latsaky tia tamin'ny ray keliny ity hatrany. Ndana mandeha fa avelao eo ireo zandriko roa ireo fa za no hitaizazy araky ny voalazan'ity vehivavy izay mbola tovavy kely ity hatrany tamin'ny reniny niteraka azy. Nanome baiko an'ilay ray keliny ihany koa izy mba tsy hanome na inona na entana na vola ho anio reniny niteraka azy io. Dia nanorotoka trano izy roa, izany hoe ilay ray keliny sy ilay zazavavy taorian'ny izany rehetra izany. Iray trano amin'ny zandriny misa roa moa izy reto amin'izao ankehitriny izao, izany hoe ilay zandriny zanaka anio lehilahy ray keliny io ihany ireto zaza roa izay tezain'izy ireo amin'izao fotoana izao ity. Tsy afaka nanohitra an'izay moa ilay reniny satria mafy izany fitiavan-janaka izany. Fa ny mahagaga ny be sy ny maro kosa dia ilay fandraisana andraikitra nataon'ilay raim-pianakaviana izay tsy afaka niteny na ny kely aza manoloana an'izany fepetra izay nitakiny ity zaza izay nitezain'izy ireo tao ity manoloana an'izay fandroasana an'ilay vadiny teo aloha izay niarany hiary sy niarany petraka taminy tao anatin'ny fotoana maro ity. Eny io moa zany matetika misy foana izay hoe ray kely miadaladala amin'ny zanaky ny vadiny zay. Fa raha ity tranga izay niseho tany Toamasina ity kosa no asina resaka dia tena efa sangy mihoatra ny loha izany ary vitsy izany hoe ray kely atokisana amin'ny zanaka vavy izany amin'izao fotoana izao. Ka izay ilay maharatsy an'ilay hoe rehefa manambadiloka fa ianao ka iny mitondra zanaka avy any ankafa hoentina hiaraka hitezaina ao amin'ilay lehilahy izay tsy rainy akory. Matetika dia mivadika tahaka an'izany foana ny lehilahy ao anatin'izany rehetra izany raha sendra ny lehilahy izay maivandoha sy lehilahy volomborona ao anatin'izay tokantrano zay. Satria io moa zany be dia be ny fakapanahy izay miseho ao anatin'izany rehetra izany. Ary matetika ny reny dia matoky tanteraka an'ilay vady ao an-trano mba hametrahana fatokisana amin'ny fanaraha-maso ny zanaka vavy izay nefa tadidio fa tsy zanany io zaza io fa zaza izay toezainy ihany. Ka noho ny fatokisana diso tafahoatra izay no matetika mahatonga amin'izao tranga ampiarahamonina tahaka an'izao izay niseho tany Toamasina izao ary ny afara amin'izao hoe lasa ny fanambady ilay zaza sy ilay ray keliny taorian'izay fankatiavana matsiro izay nataon'izy ireo tao anatin'ny fotoana lava izay. Ary matoa efa tonga amin'izao dingana izao moa izany rehetra izany dia efa tsy voandroany no nirahan'izy ireo fa efa mety ambolana na ihany koa antaonany maromaro mihitsy aza izany fiarahana izany ka tsy vitan'ilay ankizy vavy tsony ny hanafina sy hiafina lava ao anatin'izay fiarahan'izy roa ireo zay satria teo tompony moa izy amin'izay fiarahan'izy ireo zay ary tsy te ho elingeleny nizaniza moa izy ao anatin'izay fiarahan'izy sy ny ray keliny zay. Fa ilay reniny kosa no tena mampalahelo satria tsy maintsy mandevitra foana ianao eo anatrehan'izay fitiavan-janaka diso tafahoatra izay hanika tsy maintsy nandeha tsy fidin'ilay reniny ary nandeha tsy nitondra ninona niala ny tokantrano izay mafana dia mafana ny aretany sy ny olofony
tao anatin'ny fotoana lava izany tena mahamenatra ny sangandravatra tahaka an'izany toy ny tongotra vakivaky moa izy ty sady maharary ny mahamenatra araky ny fiteny izay fa nefa moa tsy misy afaka hiditra amin'izay hoe adiny izy ireo zay satria ny zanaka moa ny ray ary ny reniny ny ray ary matoa ilay zaza efa nanao chantage ny reniny tahaka an'izany dia mety efa tsy mino hanaky ny fiarahamonina angambany izy na ihany koa efa tsy mandinika an'izay hoe feon'ny fietreretana eny anivon'ny fiarahamonina izay ny amin'ilay hoe ataon'olona vadiny rainy izay fa tsy mampaninina azy izany fa ny azy dia ny fitiavan'izy ireo izay tena mbola mafana dia mafana amin'izao fotoana izao foana no imatymatesany sy iasiany saina satria na ny reniny niteraka azy aza dia vitany nandroaka azy ny alan'io tokantranon'izy ireo io indrindra fa ireo olona izay fianakaviana angambany ataoko fa tsy misy asiny fotony na ihany koa tsy misy asiny sira nizaniza no hiteny azy sy ananatra azy ao anatiny izany rehetra izany ary ny olona rehefa ty izay dia tena jamba tanteraka ary tsy misy mandahitra amin'ntsony raha izany fananarana izany raha mbola ao anatin'izay fitiavana tena mbola mafana dia mafana izay no ianao hiditra antsehatra hananatra sy anome torolalana sy torohevitra ny olona iray ao anatiny izany rehetra izany izay ilay mahatonga fitenenana foana manao hoe aza miditra amin'ny adiny mpivady ary aza miditra amin'ny afera tokantran'ny olona izany fa io dia tena zavatra iray sarotra idirana izy io satria rehefa milamina izy ireo dia ianao izay niditra indray no mahazo tsiny ao anatin'izany rehetra izany ary matetika ianao aza dia tsy mahazo mandroso antrano intsony aorian'izay rehetra izay satria ianao nitiditra amin'ny afera tokantranondreo teo fa rehefa milamina izy ireo dia lasa ianao ndray notondroindreo ho toy ny fahavalo ao anatin' izany rehetra izany ka izay ny mahasarotra idirana amin'izay hoe afera tokantranon'olona na ihany koa aferana mpivady zay ao anatin'ny trangam-piarahamonina tahaka an'izao fa ny tsy mety kosa ity nataony zanaka vavy ny ramatoa ity satria ny ray kelinao ve no nataonao vady amin'io tena vady ofisiely mihitsiny izay hitam-poko hitam-pirenena fa tsy mba hoe nahavita ny afinafina intsony ianareo noho n'izay fity latsapaka ao anatinareo zay ka izay tena mahamenatra sy mampalahelo ary ilay reniny ny tena mampalahelo ao anatiny izany rehetra izany izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tompo lasy tompoky vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoky lasy tompoky vavy mankasitraka dia mirarisoa